Miderany Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny famahalinan'i Jehovah. Alleluia. Tompo Andriamanitra eo, voninahitra ny aonao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay izay misaotra anao mandrakariva izay satria nomeno anay sozam-pata fitsarana izao, ka fanindray mba hitsahatra tanteraka amin'izay mety rorontsaina ny amin'izay mety vesatra tamin'ny neny mananesahana iny, ho kosa ny fiadananao endrika ny fiainana tsirairay avy, ka hisitrahanay izany fahasoavana izany amin'ny sabata ity, ho voninahitra inaranao naran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny ity sabata ity. Miarabantsika amin'ny toerana rehetra izay anarahantsika izao fotoana izao ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra mba ho arotsany amintsika tsirairay avy. Hoentintsika hanomboana ity fotoana ity amin'izao atoandro izao dia iarahantsika miredona ao anatin'ny fiaraha-mitsangana ny laharan-kira faharoanjato ataontsika amin'ny andininy rehetra izany.
Manasa antsika handray ny baibolintsika ka anokaitra izany ao amin'ny Eksôdôsy. Eksôdôsy 20 ny 12. Eksôdôsy 20 ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Ho tohizantsika ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany 2 ny 12. Timoty voalohany 2 ny 12. Miadi ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Ho tahinana izany teny izany, asoa ny fanahintsika. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, asandratra avy ny fidirana, ny fisaorana, ny fakasitrahana fiainany anaranao, satria no tahinao tamin'ny fomba manokana izay, no arovanao tamin'ny loza maro samihafa ka natratro izao sabata masina izao. Fanerenay Jesosy malalo ny ahita ny tavanao sy ny voninahitra ao mandritra ity sabata ity, koa meteza ianao mba amela ny eloka rehetra ary hanasitrana ihany koa ny aretinay rehetra amin'ity sabata ity. Ary lahian'ny feo anao izay, aoka mba hovain'ny teninao ny fona tsirairay avy, ka mba ho tany lonaka ny riny izany teninao izany. Ary miangavy ny famindram-ponao ihany koa izay, mba ho arotsaka ao aminay ny fanahinao masina mandritra izao fotoana izao, ka tonga anay mba ho tonga amin'ny fifoazana sy ny fanavoazana eo aminao izany. Ray masinao, tsy adinona ihany koa ny vavaka ho an'izao firenena malalana izao. Ianao ane hitahany ity firenena ity, ka mba hiadana sy ho finaritra eo ambanin'ny fahasoavanao. Ka dia izay rehetra mahasoa Jesosy eo, nefa tsy voataon'ny vavako dia petraka feonao am-pelantananao. Amen. Izao isika dia hiditra eo amin'ny fampiompivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony, ka dia omena fotoana isika hamoaka izany. Rehetra izay dia andeha samy hanao vavaka mangina isam-batan'olona isika eo am-pipetrahana ihany. Amen. Rehefa nanao an'Andriamanitra ho lola arany George Kinna. Nanao an'Andriamanitra ho lola arany George Kinna na dia nilava ny fiangonana tsy ho mpitohy-teny azy izy. Inona no azontsika ianarana avy aminy androany mba hanampy antsika hametraka an'Andriamanitra ho lola arany eo amin'ny fiainantsika? Ninoany George Kinna fa Andriamanitra no niantso azy hitory ny vaovao mahafaly ny famonjena amin'ny olombelona rehetra. Taona 729 tamin'izay, ary mbola velona i James White, ka nanapa-kevitra ny anontany azy izy. Nanasa azy izy ho any an-tranony, niaraka tamin'ny Ellen White. Azon'izy ireo antoka fa voatokana ho an'Andriamanitra ny anadan-kinina sy ny fiantsoana azy, saingy tsy azon'izy ireo antoka kosa fa nanana fanabeazana na talenta ho tonga mpitoro-teny ilay tovolahy. Roa herinandro taty aoriana dia nanantona ny Richard sy Olda i James White
rehefa vita ny fitompivavahana ary ny zara tamin'izy ireo ny aiahany nangataka izy ireo aka ny anadakinina ary anatratra azy raha toka azo atao ny tonga mpitoroteny na tsy. Nifindra niaraka tamin'ny fianakaviana Goldsmark i Jordkin ary nandamina fotoana mba hahafahan'ilay tovolahy toroteny ho azy eo amin'ny efitranony fianakaviany. Fotoana nampahory azy loatra izany. Reny fitalahoany melohan'ny fipisahan'ny masoandro ary nanao fanazarantena manokana izy tao ambala nandritry ny ora maro na dia teo aza ny antsika mamanala. Tonga amin'ny fotoana rehefa voalamina avokoa ny seza rehetra, tsy nahomby ilay toroteny. No azavain'izy ireo fa tsy azo atao no tonga mpitoroteny izy. Tsy mora mifandavana, saingy Jordkin dia karazan'olona izay mametraka n'Andriamanitra ho loharana amin'ny zavatra rehetra, na dia tao midika ho fanetretena aza ny fandavana, fanekena no lavina. Tsy ela taty aoriana dia nazava fa nantsoina ho mpitoroteny ao an-trano i Jord. Niaraka taminy ny Baiboly ho fitaovam-piadiana ka nanomboka nitory isa-tokantrano izy mba hizara vaovao mahafaly ny famonjena ary mivarotra gazety sy boky izay nentiny nanaraka azy ihany koa. Izany no natao hoe asa fitoriana ary ny iraka adventista dia tsy toy ny taloha intsony. Nandritra ny 30 taona teo eo mandra-pahafatiny ny taona 1990 i Jordkin dia nanofana mpivarotra boky 100 maro tany Amerika Avaratra, tany Amerika Atsimo ary tany Inde andrefana. Mpitarika mpamakilay teo amin'ny asa fampelezam-boky maneran-tany maromaro ny voasariky ny paikady ny anadakinina ary anisan'izany William Arnold tany Australie, i Abraham Larue tany Hong Kong, i Albert Stroffer tany Brésil ary Herbert tany Burma. Tamin'ny taona 1990 raha mbola teo am-piasana ny amin'ny fanisana ny mpiasa teo amin'ny fiangonana dia papely boky adventista miisa 700 maneran-tany no nivarotra boky sy tracta tamin'ny vidiny denaria isam-baravarana. Nanao n'Andriamanitra loharana i Jordkin na dia nilavina tany tsy ho mpitoroteny azy izy. Ny herim-po sy ny fanetretena nananany no miantso antsika anio. Namoy zavatra rehetra, Jesosy ho fanavotana aisy ianao ary ny fitiavany no manery antsika ametraka amin'ny fanjakana ho loharana eo amin'ny fiainantsika. Reo ampanatazana amin'ny fanatitra ny diakona dia isika kosa anao fiaikana mba hametraka n'Andriamanitra ho loharana. Ivavaka isika. Ray malala ny an-danitra mekohaka aminao indray izahay amin'ity maraina ity amin'ny fanoloranay ny fanatitra sy ny ampahafolony. Mivavaka izahay mba hahatonganay anao lohalarana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao dia handalo eny antsika ny diakona hanangona ny fanatitra sy ny ampahafolony amin'ny feon-kira. Fanolorantsika ny fanatitra dia ataontsika ny hira 700 eo am-pitsanganana.
tonga eo amin'ny toteny ho an'ny ankizy tsika izao raha ankizy mangataka ny ankizy rehetra hitsangana atao mafy be ny hirantsika oramamy. Ivavakitsika rahankizy, Jesosy malala zokinay ankizy io, misaotranao indray izahay satria menao ity sabata ity. Ankehitriny izahay hiaino ny teninao, ampitoera aminay ankizy rehetra ny fanahinao masina mba hitondra voka-tsoa amin'ny fiainanay ane ny teny izay omenao. Amin'ny anaranao Jesosy zokinay, amen. Ny lohaten'ny toteny ho antsika rahankizy androany dia mitondra ny hoe mahaiza mankatoa, mahaiza mankatoa. Ndray andro rahankizy dia niazakazaka be avaly lita fa raha nona ozy izy rehefa vilalao tany rahankizy izy dady hoy lita hoe nona dia hoy fara ka izay anko nefa teneniny ala foana hoe atao lany tsara ny vary amin'ny marainy nefa lahy tsy malany vary dia nona zao lahy dia inona zao ny ataontsika neny ankizy na ame gote ka zasa nona gote ahoana za zoky za ndray ozy zoky za ndray voky foana za tsy mba nona zany fa ahoana elanga mahazo gote zara mahita hoanina foanako sady netinetiny ery rahankizy zoky dia hoy lita hoe za zany nona dia ahoana zaho ary aza miteniteny tandre mary laso miteniteny aneny fa ahoana zoky ka zaho ka zako isan'andro rehefa nona dia makany alepibasy teneniko elako ko zay arako zay nkeny tsy mampanona anay miankany ampibasy dia mihinana pibasy nefa aiza koa zao zay marary kibo ao nefa neny ny teny hoe marary ny kibo raha vao mihinana pibasy dia ahoana andela so dia marary kibo ka aiza raha zay marary kibo eo andao ary za koa zany anaraka ny zoky andao ary dia lasa rahankizy ilita sy zoky zany hoe ilita azy fara nandeha nakaiza nandeha nianky alepibasy dia nianky rahankizy izy mianatahakely dia rehefa tonga teny izy mianatahakely dia nihinana ny tango nihinana nanao izay nahavoky azy mihitsy indrindra fa ilita rahankizy dia ahoana ozy lita angonina ny voniny ka niodiny koa angonina dia rehefa tafidiny eny tsika dia aritsika ary ivelan'ny tamboho ary tsy hitaneny io dia voky izy rahankizy dia nidina moramora rehefa nidina moramora izy rahankizy dia nariny tany ivelan'ny tamboho ny hodiny
rehefa tonga tao an-trano tonga ny ariva rakizy narosoneny ny sakafo avy sakafotsika ary lita sy fara eniny dia tonga somatsara teo ambony latabatra rakizy ny sakafo tonga koa ny fianakaviana isakafo dia vita amin'ny vavaka rakizy dia mazotoa sy neny matsan'izy da teo rakizy vao nandrapaka izy da dia somary ohatrany ny olakolan'izay zoky dia fampijery izy da rakizy dia io koa lita fa naninona io koa lita fa ny olakolana koa rakizy dia hoe mazotoa sy neny nga tsy tianareo da loka le loka farak'izay tianareo ary nataoko io ozy neny eniny inan'izay dia fampijery teo izy da rakizy rehefa fampijery teo izy da dia farany dia ny olakolana dia hoy neny fa maninona lita ary maninona koa fara marary neny nkipoko hoy lita ny akoge hoy fara dia teo rakizy neny no nyteny hoe andao ary hoentina any dokotera rehefa tonga tany any dokotera rakizy izy da dia vita amin'ny fitsaboana dia lasa nody izy telo mianaka rehefa tonga tany an-trano amin'izay dia hoy neny mantsany lita sy fara hoe fa inona no haninareo ninana pibasy anganareo neny za tsy ninana sady fampijery izy da ary rehefa veo dia hoy neny hoe malahelo milaza aminareo ta fa inony reto teo izy da rakizy vao gaga fa netineny avany ny voana pibasy sy ny odiny na ninona zany izy da fantatry neny amin'izay fa ninana pibasy izy dia teo amin'izay lita vao neny amfony zay dia avy koa fara rakizy naninona tomany ankoa fony zay neny tsy antainga atsony tsy hinana pibasy mantatsony dia hoy neny hoe ay malahelo rakizy satria tsy nilaza marina ianareo izany ane rakizy no mahatonga ny dada sy neny miteny hoe makatoa izay rehetra teneny dada sy neny zaotsika lany vola lany fotoana ihany koa sady tsy vita an'izany koa rakizy fa malahelo koa nge Jesosy raha vao tsy makatoa any dada sy neny tsika andeha raha hojerentsika ane baibolintsika ao amin'ny Exodosy toko 20:12 Exodosy rakizy toko 20:12 dia manao an'izao hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao mino rakizy fa manomboka izao dia akatoa dada sy neny ny ankizy rehetra andeha hiondrika isika hivavaka Jesosy misaotra noho izany teny menao anay izany ampio-ndray ny ankizy rehetra mba hay akatoa ny tenin'ny dada sy neny ka mba hanao izay mahafaly any dada sy neny indrindra tompo mba hanao izay mahafaly any Jesosy zokinay misaotra Jesosy amen. Isaorantsika sefitaine ny amin'izany afatra mitory ho amin'ny fankatoavana izany anoizatsika ny fotoana ary anomanantsika ny foamam-panahintsika andray ny tenin'Andriamanitra izay hoentindray mandreny pasteura dia ny korala omega avy ambodroa no anolotra amintsika hira anankiray aza varina. Be
ry havana malala hidirantsika n'Andriamanitra mandrakariva ny fotoana fa atsika mifampahery tahaka izao. Tsy mofy ihany ny veloman'ny olona ozy izy ny filazantsara Matio 7:24 fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ka amin'ny teny ity dia isorantsika manokana ny ray aman-dreny izay nitondratsika tamin'ny vaky teny teo, izay voarakitra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty. Ka ny toko faheniny izany ary ny andininy 12 izay mivaky tahaka izao aminaran'i Jesosy: miadia ny atsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fo amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Anondrika alohantsika hivavaka alohan'ny amoaboasantsika izany ten'Andriamanitra izany. Tompandriamanitra io hiain'ny teninao izay ankehitriny, ka mangataka ny fananao masina hanokatra ny fomam-pananay mba hahafanay mandray izany afatra izany. Ary ny tenako dia mangataka manokana ny fananao masina ihany koa mba ho ampitenena araka ny sitraponao ho voninahitra ianareo izany anaran'i Jesosy. Amen. Apôstôly Paoly dia niresaka tamin'ny Timoty nandefa izao taratasy izao, izay miresaka manokana ny amin'ny tokony hitsoroana amin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana ny andro farany, tahaka n'izay vanim-potoana misy antsika ihany koa ankehitriny. Izany hoe ny afatra resana manokana izany dia manahoana ny toe-panahy tokony hananantsika amin'ny vanim-potoana ny andro farany, izay raha miakatra kelintsika amin'ny andininy eo ambony ao dia miresaka eo amin'ny andininy fahenina tahaka izao: fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka n'Andriamanitra omban'ny fianinana. Mianina zany ny tiana tongavana amin'izany resaka izany, zany hoe tian'Andriamanitra mba hanana fianinana itsika, mianina amin'ny teo zavatra misy. Amin'ny maha-olombelontsika mantsy dia mety manana hevitrevitra, mety manana vinavinana asa, tsy isy maratsy izany, fa ny teo zavatra mitranga dia manana ilay fianinana ve tsika mianina amin'ny teo zavatra misy. Dia tsika jery kely amin'izay voasoratra ny Hebreo ihany koa nodinitsika ao anatin'izany, ka ny Hebreo 13 izany ary ny andininy 5 izay miresaka tahaka izao: aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetranareo, fa mianina amin'izay ananana. Mianina amin'izay ananana. Na ny vavaka nampianaran'ny tompo range dia amin'ny teny tahaka izao hoe omeo anay anio, mianina zaza ho anay. Izany hoe antsoin'Andriamanitra ho amin'izany fianinana izany tsika. Eo amin'ny andininy 9 ihany koa araka ny voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany io, ny toko 9 izany ka ny andininy 9 izao no voalaza: fa raha manan-kanina sy fitahiana sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Zany hoe ny tian'Andriamanitra dia rehefa misy ilay zavatra fotony iainana, rehefa misy zavatra ilay mahasoa ampelantanana, dia tokony ionina sy ianina ny amin'izany. Ny to zavatra mitranga mantsy dia asain'Andriamanitra mionina amin'ny zavatra tsotra itsika, mba tsy hahafahan'ny toe-javatra, mba hahafahan'ny toe-panahintsika hitombo. Tsy ho voaelingelin'ny filàny izao tontolo izao izay mamily ny saina, tsy ho amin'ny fahamasinana. Araka ny ilazan'ny apôstôly Paoly azy hoe sainy ny zavatra any ambony, asan'Andriamanitra mifantoka any ambony. Ka rehefa mifantoka any ambony amin'izay fotoana izay dia anana ilay fianinana ary asaina mihitsy mba hianina amin'izay eo ampelantanana. Eo amin'ny andininy 10 amin'io Timoty voalohany ihany zany dia izao ny voalaza amin'izay ny toko 5 izay: fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Ao amin'ny Timoty 2 ny toko 7 izany, ny andiny voalohany sy ny 2 dia izao no voalaza: fako fantatrao izao fa ny amparany any dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, be tabe ireo karazana mpamary toetra resahany eo, fa
avotra manokana ilay fitiavam-bola. Io zany ilay adresana eto, mety ny ady tsara ny finoana. Aiza moa nisy olona tsy ho tia vola. Andriamanitra nge no niteny hoe zay tsy miasa ao izy tsinany. Ary Andriamanitra koa mbola nanome tsodrany amin'izany fitomboana izany rehefa namorona izao tontolo izao izy. Fa ny zavatra mitranga kosa dia manao ahoana moa raha tafaroboka amin'izany fitiavam-bola izany tsika reny amin'izao vanim-potoana andro faran'izao. Satria izany fitiavam-bola izany dia mitondra amin'ny resaka kolikoly. Firofiry moa ny zavatra miseho amin'ireny hainao manjery ireny, ny gazety, izay mampiseho ny olona izay mangalatra amin'ny alalan'ny taratasim-bola, chèque sans provision izany, ny vono olona mifandraika amin'izany resaka vola izany, ny amin'ny resaka osoka izay tsy mitsahatra ny mamoaka lahatsoratra ny vaovao mahakasika an'izany. Ary Jesosy dia nanao fanamarena manokana ny amin'ny tantara mahakasika an'ilay lehilahy izay zatovolahy mpanankarena izay voarakitra ao amin'ny Matia 7:20. Rehefa natao tao ny fampiresana an'izy teo amin'i Jesosy Kristy sy izany lehilahy tanora mpanankarena izany dia izao ny farany. Rehefa izany arany dia amidio ilay fanananao dia omeo ny malahelo, omeo an'izay tsy manana. Nanto zavatra nitranga nandeha tamin'ny alahelo ilay mpanankarena. Satria naninona? Tsy fony ilay arena ary indrindra no zava-tsoa ny vanim-potoana iainantsika izao. Tsy afaka ny hanompo tompo-roantsika na Kristy ny tiantsika na mamona. Ary matetika ilay mamona ilay fitiavan-karena dia mampivily ny saintsika tsy hoany amin'izany famarinana sy ny vanim-potoana izay tokony isainantsika ilay fiainana mandrakizay izany. Mila mitandra zany tsika satria ny arena dia mamporona ny toe-tsaina anamaivana ny famonjena. Ary firy moa izay olona izay manolotra ny tenany ho babon'ny arena noho ny fanarahana an'Andriamanitra. Mila miady mafy zany tsika mba tsy ho tafaroboka amin'izany filànany arena izany, satria izany arena izany dia mba mpanalafitra an'Andriamanitra, mba mpanalafitra antsika an'Andriamanitra sy mba mpatonga antsika tsy isaina izany famonjena natolona antsika tamin'ny alalan'ny zanany natokana izany. Eo amin'ny 7:20 ao anatin'ny Timoty 1:1 izany dia zao no voalaza: anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avonavona na atoky ny arena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hivalintsika. Izay nge ilay ananarany. Misy bobongolo angeo arena io misy kalalao io arena io ary nisy fotoana nampitambola fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany dia rehefa tena tehirizina tokoa ny vola io ary mahatrela be ao anatin'ireo karazana kitapo ifonosana maromaro eto mba ahafana manasokajy izany vola izany. Dia rehefa tena mipetraka ao io vola io dia hitanao mihitsy fa tena hoe manjary lasa misy fofona manokana, tena bobongolo zany hoe raha manana arena zany ka tehirizina ho any ka mety hoe hijanona elao dia lasa bobongolo, ary lasa bobongolo tokoa satria miovaova ny fiainana. Nanahoana moa tamin'ireny vanim-potoana nisy fitsonganana ara-bola ireny, crise financière mondiale tamin'ireny vanim-potoana ireny. Nanoana teo zavatra ntsika tamin'ny vanim-potoana 7:700 firy ny olona namono tena tamin'izany vanim-potoana satria nanina natoky tamin'ny vola, satria tamin'ireny vanim-potoana ireny dia nitazonina ny vola, nenendanja ny vola, ny tsy nisy vity ny vola teo am-pelantanana ka na be ahoana atao am-bata na be ahoana atao anatin'ny fitoerana izay fametrahana azy dia tsy nisy ary niteraka famozam-po ary nitondra hatrany amin'ny famonotena amin'ny olona maro samihafa satria tsy hizaka nitsony ilay toerana izay nisy anazy teo aloha izay afaka nikirakira vola nisitraka voninahitra nefa ny amin'ity vanim-potoana ity kosa dia manjalasa hietry. Oka zany tsy atoko tena amin'izany vola izany satria mamadika, misy kalalao, misy bobongolo ary tsy azo anterana izany vola izany. Ao amin'ny Korinthiana 1:9 ny 5:20 sy ny 5:20 dia misy teny tahaka izao izay anasako anareo anokafanareo amin'ny baibolinareo mba vakitsika izany. Korinthiana 1:5 ny 5:20 sy ny 6:20 izany. Zao ny vaky ny teny: ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia
mitady satroboninahitra mety oloha ihany fa isika kosa tsy mety oloha. Zay indray zany le ady manaraka hoarina mpiazakazaka zany tsika, mpiady mpiazakazaka ihany koa mpifaninana miady ny satroboninahitra any fiainana mandrakizay. Fa ny mpiazakazaka eto amin'ity tany ity dia tena mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Manahoana moa reto mpilalao matianina ireto? Manahoana ny fanarahana ireo karazana sakafo tokony hohanina? Manahoana ny fanenjehana ireo ora sy ny fotoana izay anaovana fanazarantena? Raha reny olona ireny arany izay mitady ny satroboninahitra mandalo ihany manao izany, dia nahoana moa tsika kristianina no tsy anana fitondratena manokana izay anasakinareo ihany koa ny jerevantsika ny ten'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Jaona 1:7 ka ny 7 izany. Izay zao no ilazan'ny apôstôly Jaona azy amin'izany epistily nosoratana izany, Jaona 1:7 ka ny 7. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Zany hoe misy fitondratena metrika tsy maintsy iainan'ny kristianina zany amin'izao vanim-potoana andro farany izao. Raha tany ka te hisitraka le fiainana mandrakizay izy, ny fitandreman-tena zao volazan'ny Korintana 1:7 hoe koa amin'izany na mihinana na misotra ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra izany. Ny fahamasinana miakina amin'ny zava-pihinana, ny fahamasinana miaka amin'ny zavatra atao, ny fahamasinana miakina amin'ny zavatra jerena. Misy fandraisana zavatra rehetrarehetra any. Andeha ho jerevantsika izay voasoratry ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 1 ihany zany, ny amin'ny epistily nosoratany zany ka ny 2 ary ny 9 izany ten'Andriamanitra izany. Zao no voalaza amin'izany ten'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izao tsy mba avy amin'ny ray fa amin'izao tontolo izao izany. Ary nananitra zany zavatra jeren'ny maso. Io zavatra jeren'ny maso ke ary io no ananarana ary amin'ny filazantsara hoe aleo mahita olona anankiray jambo nefa miditra makany ny fiainana mandrakizay, toy izay mahita olona anankiray mahita tsara ny masony nefa ny masony no nitondra anazy tany amin'ny fahaverezana. Satria ny fananana maso ara-tsainao mifian'ilay maso dia io maso io no mitondra fanandramana ratsy eo amin'ny fiainana. Manahoana moa Davida mpanjaka tamin'ireny vanim-potoana ireny? Mova tsy nitirotirona tery ambony ny lavarangana fijerena sy ny fitazanana tery ary nahita viavy anankiray mipetraka milomano sy mandro ry amin'ny toerana fisasana. Moa tsy tany alalan'izay maso zay fa no nitarika tamin'izany fanandramana manokana izany. Manahoana tsika raha makeny an-tsena, manahoana tsika raha mijery zavatra maro samihafa amin'ny toerana izay an-tanana? Moa ve tsy ny fijerevantsika reny toe-javatra eny no mitondra amina fanapahan-kevitra? Mety makany fiantsenana zany, mety makany amin'ny toerana maro samihafa izany. Ka eo indrindra zany ny tenany hoe tandremary zany le maso, tandremary zany ny fomba jerevana mba tsy hampatonga antsika hoany amin'izany fanandramana ratsy izany. Ny resaka sakafo ihany koa resahana ao anatin'izany. Ary ny famakafakana ara-baiboly anankiray dia miteny tahaka izao mihitsy hoe ny fitiavakanina dia mitarika makany amin'ny fitotongana mpitondran-tena. Ary marina izany satria arakaraka ny zavatra ampidirina ao anatin'ny vatanao ao ihany dia tsy maintsy izay ihany koa ny tatavin'ny tenanao. Ary ny antony mampatonga ilay fitongana mpitondran-tena ankehitriny dia ny vokatra fitiavakanina izay ihany. Ary amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia memeli-patrana mihitsy ny orinasa mpamokatra hanina. Ary hain'izareo mihitsy no mifantana ireo karazana sakafo ka na kely ny volanao, biskitra na 10 na betsaka ny volanao, mety mavidy zavatra aman'alina ianao, dia hain'ireo orinasa mpamokatra sakafo ireo mihitsy no mijery izay ahafahana mampienana an'ireo olona ireo ary mamelona ilay orinasa izay sokafany mahakasika an'izany. Fa zavatra mitsaka nefa dia misy fanampy. Raha zavatra tsy mahasalama ny vatana, raha zavatra tsy mahasoa ny vatana no hoaninao, dia misy fiantraikany amin'ny toe-panahy ary tongatra ny fitotongana ny fitondran-tena izany rehetrarehetra izany. Raha tokoa moa ka zava-pisotro mamimamy no sotronao, raha zavatra mahatomelona no foan'ny olona anankiray, moa tsy nitondra tsy any amin'ny fitongana mpitondran-tena fa izany rehefa namalala. Ary manahoana ny tandreto fanolanana, manahoana ny tandreto fangalarana, tsy ny fikitikitiana an'ireny zavatra izay fanoran'Andriamanitra tsy ho an'ireny fa no mampatonga ny olona manjary me mijonjoropona sy mirona manatanteraka izany abibiana izany. Ny adiny tsara ny finoana
ho antsika kristianina zany dia ireny ho ady tena tadavina amintsika adiny fianinana mianina amin'izay ananana ravana malala. Andriamanitra dia mampanantena antsika sakafo isan'andro, fitafiana ihany koa. Ka rehefa nahazo izany aloha dia izay mibaiko filazantsara hoe mionony ianareo ny amin'izany. Fitiavan-karena, vanim-potoana fandrosoana sy ny vanim-potoana fampirobona ara-teo-karena, ary izany mikatsahan'ny fanjakana maro maneran-tany. Saingy kosa andehantsika angataka amin'Andriamanitra mba tsy hanao vaindondra raha ny fitiavan-karena, fa kosa hitraraka sy hijery izay azahoana ny fiainana mandrakizay hiaraka amin'Andriamanitra, mba omeny hery hitady ny asa fanao isan'andro andavanandro, mba havelona ny tokantrano, fa tsy andeha hikasaka nandeha amony tena ho amin'izany hereny zany izay misy bobongolo, ary ny zava-jo dia mitondra makany amin'ny fahaverezana. Mpiazakazaka ihany koa isika nefany, mpiazakazaka mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mila famasinana ny fankanesana any an-danitra, mila manolo tena isika mba tolotra reo ny tenanareo fa nahitra velona masina sitrik'Andriamanitra dia ny fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ka tsy maintsy miditra amin'ny fanavozana isika, hiala amin'izay mety zavatra manimba ny vatana, satria izay no mampatonga an'ilay toe-tsaina tsy mety hibanjina ny any an-danitra, tsy mety hijery Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra izay mifona antsika amin'ny fahotantsika ankehitriny. Rehefa mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety mampatonga ny saina sy ny tena hitondra ho amin'izany fironana ratsy izany isika, dia ao anatin'ilay ady tsara ary afaka miara-miasa tsara amin'Andriamanitra amin'izany ady atao rehetra izany. Ravana malala, vanim-potoan'ny andro farany izao, azao ny fotoana tokony hitomboantsika amin'ny fanaran'Andriamanitra, fotoana tokony anoroantsika tena misimisy kokoa amin'izany fanaran'Andriamanitra, satria amin'izao fotoana izao no ahafahan'Andriamanitra manovantsika. Ka fanindriko dia mba hiofintsika ary afaka tanteraka amin'izay mety karazany kitra n'izao tontolo izao, ka dia hiady ny ady tsara fonona hiazona amin'ny fiainana mandrakizay, satria ho amin'izany no niantsoina antsika sy nonovantsika fanekena teo alohan'ny volombelona maro izany. Ka voninahitra ho an'Andriamanitra ny fahasoavana kosa ho antsika tsara avy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ry havana malala, ny amin'ny fotoana nomeny antsika tamin'ity maraina ny sabata ity, na ampianarany antsika ny fankatoavana nandrenesantsika ihany koa ny fahalalana oniny eo amin'ny fiainana. Isaorantsika manokana ihany koa ny iray aman-dreny pastera nanaiky no ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana ampita izany hafatra sarobidy izany ho antsika. Ho farana antsika izao fotoana izao, koa hiaraka hitsangana isika iredona ny rafa 700 ataontsika ny 9 aorianan'izay dia andray amarana ny vavaka sy andray ny trodrano farany isika. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka ianay, fa niakaiky indrindra Jesosy ilay tompona, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsore izy zao e, fa mariana tokoa antsore, aza misalasala tondony le izy zao, indre favolonizy iaino mivavaka.
aza mirenireny mitady zay tiana aza havezivezy mifosy falaina fa ny akaikindrindra de Jesolay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famalianao toko antsore aza misalasala tondony re izy za indro efa volonizy iay no mivavaka aza mirepirepi mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra ivavaka isika tompo Andriamanitra io vanim-potoana ny andro farany tokoa izao ary be da be ireo fanjika ataon'ilay ratsy mba hampatonga anay hovariana amin'izao fiainana izao ka hatateraka amin'ny filany amin'izany fahaverezana izany amin'ny fiainanay mangataka amin'ny fananao masina kosa nefa izay hiasa mba hisy fironana ao amin'ny tsara amin'ny fiainanay ka ho fafanao ireo mety filany nofo fafanao izay mety karazana fironana ao amin'izany filany ratsy izany fa mba hanolo-tena izay ary hiady ny atsara ny finoana hitandrina ny tenanay mba ny fiasan'ny fananao masina mba ho tena izay ho tapahanao amin'ny lafiny zavatra ny fiainanay tsirairay avy dia mba ho vavolombelona amin'izao tontolo izao fa misy kristianina tokoa manaiky izany fitantanam-piainana izay tadiavinao amin'izao vanim-potoana andro farany izao ho voninahitra inaranao naran'i Jesosy amen.